Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika satria mbola raisintsika tombontsoa ny fifampitondrana ambavaka. Saiko ampitiavana ary ianao. Ray tsara indrindra izay any an-danitro, misaotranao hatrany izahay ny amin'ny fafana mifampitotro ambavaka. Ary mangataka hatrany koa izay ny famelan-keloka tanteraka nanane fiadanam-po. Indrindra raha mitrotro ambavaka ny mpanomponao izay manatanteraka fiara-miasa, indrindra fiara-miombonantoka ny amin'ny asa izay atao. Misy ny fiaikana ary manahirana tokoa zany satria misy zavatra tsy fantatra any amin'ny mpiara-miombonantoka any. Tompo malalo tsy misy afa-tsy ianao no azo itokisana, anankinana ihany koa izany fiara-miasa izany satria ianao tompo no mahalala ny zava-marina rehetra. Koa mangataka ny mpanomponao fidirana an-tsehatra manokana. Raha misy tokony ho fantany ny amin'izay tokony ataony, dia meo azy ny tsilotsaina. Ary ny angatahana ihany koa tompo dia mba hiarovanao azy satria vola no miasa ao anatin'izany fiara-miasa izany. Mba ho fiara-miombonantoka tahaka ny tany aloha izay nety tsara, dia mba hitohy hatrany zany. Ianao no mahalala fa apetraka eo am-pelantananao tompo ny asa izay fanaovana amin'izany mpanomponao zany, ary sitraka indrindra mba ahita fahombiazana izy, ahita fiarovana ihany. Fatonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.